rivodoza fety tafakatra sivy ireo namony aingy fito naratra ray tsy hitapopoka analina ireo drabony fifidianana aloolona tsy hanolotra volavolana daty mpifidianana ny seny ho ny filohany seny fatapanjiro lavabe olana ara teknika fa tsy délestage ho ny taony vidrerana ampifaliana indray tong klasy tongo vavy no itsidiany sampana fampalalam-baovao any tokantrano amin'ity alina ity atezina ny arabary manasana ao ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany ety ampiandohoana dia hialana tsiny no ny fatarany fanombohan'ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity no ny fatapahany herinaratra lavareny ety amin'ny faritra misy ny NBS ety anosipatra rehefa vona kosa ny fampalalam-baovao ao atombotsika izany amin'ny vaovaony tranga mpiaramonina anaty fahasahiranana tanteraka itojo iray amin'ireo tanora lasipatra tamin'ny fanapoizinana ara-tsakafo tamina fety atsingeritaona teny Ambohimalaza akatafa voakavelona mila fanampina maika itojo izay tokony verina any Maurice hanao fizaham-pahasalamana kanefa mbola tsy nahavita izany hatramin'izao ankoatra azy mbola misy ihany koa ireo ankizy anaty fahasalamana miandry ny rariny mitaky ny voany famarinana ao anatin'ny tirara ity kosa imamany nombana sy onja ny tenany izay nanamafy afatao lasa very anjamba ny rara manoloana ny tsy fisina fandraisana andraikitra mivaingana fanampanazavana eo amin'ny sariny tahiriny any miteraka ayay ary mampametra-panontaniana hoe mamanombana sy onja ireo tanora mianadamanty vokatry ny fanapoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza ny 7 jona 2022 lasa teo ny sakana tsy anokafana fanadiadiana ny fenoasina tompony tsingeritaona tamin'ny fotoana io raha ny fantatra mantsy ny verenana hatramin'ny voalohany fanadiadiana makasika ity raharaha ity miandry ny rariny sy voan'ny tena famarinana ny teniny mba tsy ho very anjama ny fahafatesanjanana hoy izy le marina foana aloha zany tena hoe mbola andrasana sy aterinaina dia fanadiadiana amiko angamba no amiko manokana foana aloha ny tenenako an'ilay izy hoe inona moa zany hoany tsy anokafana an'ilay ankety amin'ny fenoasana eo foana zany ianao zavatra mbola mampantantenanao fa maninona ny tsy izy no antaniana hoe inona ilay tena zavanisy dia ilay izy mantsy fandraisako an'ilay izy ilay resaka teo raha fandraisako an'ilay vaovao misy rehetrarehetra ohatra hoe lasa tsy hoe ao anatin'ilay victime ndraika zany zao fenoasina sa ao anatin'ilay hoe inona satria ilay izy mantsy raha ilay resaky ny ministra ohatra ny hoe lasa tsy ao anatin'ilay olona tokony toriana ndraika zany fenoasina sa ao anatin'ilay mitory tsy hay tsony zany ilay izay tsy misy zavatra maropototra fa mbola manjavazavy tanteraka ny momba ity raharaha ity hoy mamanombana tranga izay ilazana fa atao karazana fanalefana ny zava-misy fotsiny no ataony ny tompony andraikitra ohatra ny hoe lasa fandraisako an'ilay izy ohatra ny hoe ezahana ho kalmena ve mialatsiny amin'izay fijeriko izay satria izay no fijeriko dia izay lazaiko hoe ezahana ve ilay izy ho kalmena satria ohatra ny hoe tsy hita hoe misafotofoto mandeha mihodina foana ao amin'ilay hoe aiza ry papasosy aiza ry anina fa tsisy hoe zavatra tena mivotra mihitsy hoe izao endrika fanaovana tsinotsinona ny famohan'ireo olona voarory tamin'ity raharaha ity kanefa tsy mbola nisy fitsarana akory hoy ny fanazavana vao tonga mihitsy tsy hay moa zany tsy haiko tsy hay izy moa zany efa nyteny mivantana hoe izy ny namoaka an'ilay olona tao nefany rehefa tena dinihana ilay izy vao tonga mihitsy satria vao talata izy nandray ny toerana dia zomany namoaka an'ilay gadra dia vao zavatra ohatr'izay zany amiko ohatrany hoe tsy dia tsara loatra angamba raisiko hoe za moa mamerina foana an'ilay fanaovana tsinotsinona satria izay fandraisako an'ilay izy dia izay foana ny averiko hoe fanaovana tsinotsinona ilay izy tsisy hoe mbola hoe manameloka an'izy ao satria ilay izy tsy mbola nisy fitsarana fa tokony hoe nendrasana foana fotsiny aloha ilay fitsarana dia rehefa avy eo izay tsy tafiditra miala moa izay tafiditra manefa ny zazany hatramin'izao misy amin'ireo tanora sy savelona tamin'ity tranga ity no mbola anaty tsy fahasalamana tanteraka isan'ireo itojo izay efa tokony hanao fizaham-pahasalamana na contrôle any Maurice ny 15 janoary lasa teo kanefa tsy mbola lasa hatramin'izao ny mpitsapo tany an-toerana mihitsy no efa nanome taratasy fanamarinana ny tsy maintsy iverenany ihany miantso vony sy fanampiana araka izany tenany ahafahana manao indray ny fitsabony reraka risepitra vokatry ny fikatona ny lalandrivotra ny tenany amin'izao ka tsy afaka manao ezaka mafimafy nandiso ny vaovao miely ny nandehana ny tany Maurice moa ny tenany misy vamparitaka eto amin'ny
tambazotra Facebook fa hoe lazaina Maurice ny tena mariako tompoko fa eto Antananarivo amin'izao ora sy fotoana itenenako izao saotra to. Ankoatra azy, ankizy efatra no tena tsy salama amin'izao fotoana izao. Misy mihitsy azy tsy tafatsangana intsony. Itovizan'ny rehetra ny fahaseporana sy arerahana ho ny fanazavana. Misy anakefatra izao tena marary. Misy madama anankiray izao tena tsy matsangana intsony, tsy mazaka ny tenany. Izany hoe tena le tsy haiko hoe inona tany anatin'ilay vatana zany tsy voabatana ny vatana. Dia ilay sepotra moa zany tena mpahazony ankizy rehetrarehetra. Ilay sepotra dia miverina sepotra daholo. Na mandeha kely mandingana kely any ankizy dia sepotra. Tsy misy andrasana fa tsy ny fahamarinana hoe mamanombany izay nanamafy fa tsy maintsy ahita ny tena marina tamin'ny ity raharaha ity. Andrasana ny toy. Lafombavao hafa kosa indray efatrandro tsy nisitraka jiro ny ampany amin'ireo mponina amin'ny fokotanin'ny Tsiadana ambany atsimo. Efa nisy ny fitarainana nalefa teo anivo ny JIRAMA raha ny fanazavana ireo mponina saingy tsy nahitam-bokany izany. Nanamafy ny teo anivo ny JIRAMA fa tsy misy intsony ny délestage amin'izao fotoana fa olana ara-teknika no misy ary miezaka amin'ny fanamboarana azy ireny ny JIRAMA. Tatopavao-ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Princy. Velotarainy ireo mponina ity amin'ny fokotany Tsiadana ambany atsimo tapaka nanomboka ny sabotsy alina lasa teo ny jiro tety vokatry ny fianjaran'ny tambo iray nisy ny fitarainana nataon'izy ireo tany amin'ny JIRAMA saingy nijery fotsiny ireo olona nilaza ho mpiasan'ny JIRAMA ny izany fahasimbana ny alahady teo ary tsy niverina intsony izy hatramin'ny androany. 31 janvier iny eo dia tamin'iny dia tapaka mandrakizao dia rano tamboho niaraka amin'ny trano dia izay rano koa ny hazon'ny jiro dia lasa ny daholo ny lasa maty ny jironay hatramin'izao dia tsy misy mpikarakara efa niasy foana izay nefa dia tsy misy valiny. Zaleo tamin'ny lahady fa lasa tsy nanadiady anay izy na ohatr'izany tsy niteny taminay izy na ny kely ary fa teo fotsiny izy dia lasa fa ny tany ambany tany no namboariny afa ity tsy namboariny. Mandidina ny 70 tafo eo ireo tokantrano tratra ny fahatapahan-jiro any fanazavana ihany ka manao antso amin'ireo tompona ndraikitr'izy ireo mba hijery akaiky ny fahasimbana. Traika be amin'ny asa fivelomanay zany le tsisy jiro satria raha ho anay manokana alohany dia izay manao aorta nefa efatrandro androany ny jiro tsy nandeha nanomboka tamin'ny sabotsy alina ny aorta anay simba fotsiny anaty frizidera satria ny jiro tsy mandeha dia mba mangataka ny tompona andraikitra zany mba hijery an'le ty amin'ny tanànanay satria izay tena mila jiro. Nanomboka ny sabotsy teo no nakaty dia nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana aty an-toerana raha ny fanazavana ihany ka amafisin'izy ireo ny antso. Izay moa zany atao amin'ilay tranondrodana mihitsy no misy anay efa nanomboka tamin'ny sabotsy hariva moa zany nrodana ny rodana amin'ny tamboho ilay trano dia pompe telo ny tonga teo dia maraina an'iny nisy pompe teo fa nanalan'ilay vato fotsiny mbola tsisy tompona andraikitra ambony tonga mihitsy zany teo dia mba miangavy Antanandroa zay mba hijery fotony ny zava-misy eto aminay satria tena misy fiantraikany be amin'ny fiainanay izay zao tsy maintsy niala tao amin'ny trano tao ny jiro mbola tsisy ny entana simba nefa tena mbola tsisy tompona andraikitra nidina teto hatramin'izao talata izao zany dia ny mpangalatra efa tena manararoatra zany amin'ilay izy ohatry ny trano ito zao tamin'ny alina efa nisy nianka teo efa misy mpangalatra efa nianka ao amin'ny lakozia io dia le fitaovana le tafotrano le vato efa misy manararoatra mangalatra le izy dia tena mba miangavy re Antanandroa mba jereo fa tena mijaly izay eto amin'ny fiarahamonina maizina tanteraka tsisy jiro Ankoatra ny Tsiadana maro ireo toerana hiaran'ny fahatapahan-jiro tato ato raha tsy teny afa-tsy ny any Soraka ety Anosipatrana vao androany tsy misy intsony anefa ny délestage amin'izao fotoana fa fahatapahana vokatry ny olana ara-teknika no miseho hoy ny JIRAMA nampanantena ny hijery akaiky ny olana eny Tsiadana ny orinasa satria androany izy ireo vao naharay fitarainana mivantana mikasika io trano io. Ankoatra izay nanazava mikasika ny fahatapahana maharitra tamin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ka nahakasika faritra maromaro teto an-drenivohitra ihany koa ny JIRAMA. Omaly nisy zany ny fotoana pareil teto amin'ny protection ny transport tapaka voatery tsy maintsy najanona zany
famatsiana sasasasana satria transfo anankiray zany tokony transfo anankiroa zany mitondra ny amin'ny départ 35 000 nefany ny ray zany miasa fa ny ray tsy afaka ny asa tsy maintsy voaterina janona noho ny fipoahana ny tranga teo tamin'ny omaly dia zay zany nahatonga le fahatapahana somary naharitraritra moa zany misy le olona mivoifoana le hoe délestage fa amin'izao fotoana zao aloha zany dia tsy misy ny délestage satria mbola ampy tsara zany ny tolotra amin'izao ny centrale hydraulique zao fonctionne presque à 100% daholo andekaleka sy mandraka misy any tsasopaniry nanamafy ny orinasa jirama fa mahaimaim-poana avokoa ny tolotra ny fitsiriana sy ny asa rehetra atao any tokantrano tsy misy vola tokony efain'ny mpanjifa amin'ny teknisiana na amin'ny endrika inona na amin'ny fotoana inona tokony hanana baditra manamarina ny mampiasa ny jirama miaraka amin'ny ordre de mission maniraka azy sy mirakitra ny asa ho tanterahany ary karapanondrom-pirenena kosa ireo mpiasa ny jirama manatanteraka ny asany raha ny fanazavana avy amin'ny jirama ihany. Faniteraka fahavoazana tamin'ireo mponina manodidina ny firetany vatam-panovezana ratra iray teny Ambohidrabeto ny maraina teo. Ny tsoka ny ala ny toerana nisy ny firetana avokoa ny rehetra ka tsy voavonjy intsony ny fananana sy entana namidy ho an'ireo mpivarotra. Avokany vola ray hetsy ariary maika ilany afo. Ankoatra ireo fananana simba tany an-tokantranony hafa. Efa tonga teny an-toerana Andriramamy saingy manamafy ny fitakiany kosa ireo mponina sy ny teo anivo ny fiadidina ny tanànana Ambohidrabeto hijery sy hanao ny asa araka ny tokony ho izy fa tsy kitotoka hiteraka voavoazana hafa indray fanampanazavana. Aterana ny an'ireo mponina tetỳ Ambohidrabeto androany maraina. Ny poka ary ny tselatra ka main ny vatam-panova herinaratra iray tetỳ an-toerana. Tsy nisy nanomanana na inona intsony fa samy nitsoka ny rehetra nanavitena. Tavela teo avokoa ny entan'ireo mpivarotra manodidina. Iray tamin'ireo ny olona sibatra ka main ny vola ray hetsy ariary raha simba kosa ny fananan'ireo olona sasany tany an-trano. Tsy vao indray mandeha fa efa fanefany tamin'izao no mahita vatam-panova herinaratra ity hoy ny fanazavana. Tranga izay mety hitera-doza raha mbola kitoto ny asa atao. Poka zany dia tonga dia nirehatra dia nitsoka moa zany dia efa vola rinay mahita eo tsy voaraintsony dia efa tsisy niraisina intsony nitsoka daholo ny olona intelo poka io dia efa very aka le vola ary tonga dia nirevatra ny olona ary tonga dia nitsoka tany daholo tsisy janona teo teo ray hetsy teo ny mahitao. Isa-taona io manao ohatr'izao foana dia rehefa isa-taona izy manao ohatr'izao dia mba mitselatra izy na mirehatra kely dia mijanona. Dia nefa ny androany nefa tonga dia reny dedadeda be reny zay raha saika maty teto ay fa mba mangataka anareo tompona andraikitra tompoko mba amboarina tsara le fily tambodi-potao fa tsy atao foana hoe apetaka dia miala nareo satria amono ny ain'olona raha ohatr'izany foana ny ainanay madinika kely eto satria tena menaka anteteto eo tamin'ny maraina raha azokondrofina tamin'ny biliana feno ray spera vao tonga ahokony dia efa nataitaina zany zay hoe menaka ty sa rano kay le izy tena menaka volana inona na ny entanay simba daholo zao tsika miteny zao tsy hitanay hoe inona ny atao moa zany fa dia zay aloha. Miantso vontsy ny mpony ety an-toerana nijerena vahaolana maritra tsy iverena ny tranga tahaka izao intsony izay ampitera-doza ny rehetra. Mila sena fieverana ihany koa ny fahatapahan-jiro maritra ety an-toerana hoy ny fanamafisana. Zany tena mitaraina mihitsy hoe mba alao mba ataovy tsara le izy fa tena mitaitaina mponina zay zao etakaiky eto tena tsy mahandry andro tsy mahandry alina fa tena ohatrany hoe irefitra foana le izy zakandray minitra tena ohatrany eto tenda kely misy ny ainay tena marina zany tena mafy manjoanay ny ankizy kely amin'io tena ila tsy afaka iaina tsony matahotra hatramin'ny zaza minono ina moa zany fa miankina mbola miandra fanamboarana fa nijiro na maliko ara nijiro efa tsy nandeha mihitsiny fa tapaka ohatr'izao tamin'ny alina teo nisy jirama nanamboatra. Mila manaraka ny vanim-potoana ankehitriny ny asa tanterahany eo anivon'ny orinasa jirama hoy ny fanazavana fa tsy atao toy ny teo aloha ka mampitondra fifaisana ny mpanjifa. Lasibatra matetika amin'ny fahatapahan-jiro ny ety Ambohidrabeto ka tokony hijerena vahaolana mifanaraka amin'ny andro ny fanavaozana. Tsindrim-peo ihany koa zany amin'izay hoe ianareo anivon'ny jirama andro ny fanavaozana zao zany hoe tokony efa tsy mitovy amin'ny teo aloha ihany intsony ny fiasany ao anatin'izany toerana zany fa tokony efa hovaina tanteraka mihitsiny amin'izay tokony hoe satria misy service public no atao ao dia mba mailamailaka sy mba kingakinga zany amin'izay fanatanterahana an'izay intervention ataonareo satria tsoroko fotsiny zao hoe betsaka ny poteau ety amin'ny commune ambanivohitra Ambohidrabeto
dia matetika aza ny tena mahery mihitsy miantso ny tompon'andraikitra ny amin'ny jirama hoe dia tena efa tsy rariny kosa lay satria vahoaka ave misy firy andro tsy mirehatra ny jiro, misy efa mandeha herinandro tsy mirehatra ny jiro aty dia tsy rariny lay sady tsy mety ho an'ny tompony andraikitra isan-tsokajy no ambarako amin'izay satria hoy aho teo hoe fanavaozana ary ny tenako dia anisan'ny manohana n'izao fitondrana izao amin'ny fanavaozana satria mba te hiala tamin'izay zavatra efa tsy nety teo aloha zany dia nangatanay zany mba hijerena akaiky an'io mba hiadanan'ny vahoakantsika ihany koa ny anton'izay dia ho an'ny jirama zay tenyizay to odra maromaro tao ry nitranga efa tonga teny antoerana ny jirama nanamboatra ny simba vokatra ity famaizana ity mifandraiky amin'izay vaovao izay natomboka omaly ny fitsiriana isan-tokantrano ireo kontera tsy ara-dalàna izay miteraka fa tsy antoka ho an'ny orinasa jirama sy ny fiainany ny famatsiana herinaratra ho an'ny isan-tokantrano aritra 3 volana ny fitsiriana raha ny fanazavana avy amin'ny jirama araka izao tatitra ety ny Narcisse Karazafy sy Mathieu Prince izao nanomboka omaly teto Antananarivo ny fitsiriana ireo alatra sy osika amin'ny fisitrana jiro sy rano jirama kontora miisa 7 no notsidiana ka ny 70 tamin'ireo no nahitana tsy fanarahan-dalàna 7 tsy maintsy natao expertise iray no tratra nanao pikage ary ny iray hafa nahitana soratra fanaovana pikage ny sorona vetrany ary natao expertise ireo kontora hita fa tsy manara-dalàna ireo mbola hitohy ary aritra 3 volana eo ny ezika fitsiriana ireo fampiasana herinaratra sy rano sy ara-dalàna raha ny fanazavana 100 miliary ariary isan-taona ny fatiantoka ny orinasa jirama vokatry ny alatra jiro sy rano io akoatra izay fatiantoka izay dia mampitotongana ny kalitaon'ny famatsiana herinaratra sy rano zany miantso ny rehetra mbola ao anatiny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fampiasana ny tolotry ny jirama izany ity orinasa mpanjakana ity hiverina amin'ny ara-dalàna mba hisorohana amin'ny sazy araka ny voafaritra ny lalàna takaitra navelany rivodoza fitita fakatra 5 ireo namonyaingy analiny ireo traboina vokatry ny fandalovany rivodoza teto Madagasikara raha ny antotanisa ny tolakandro teo anisan'ireo faritra tena nitondra takaitra ny faritra Andrefanosy tsy nitazapotsy ny fitondram-panjakana fa nitondra fanampiana ho an'ireo mponina voakasika tao Maroay nanonidiany any Ambatoben'ny sy Majamba ny délégation izay mitondra fanampiana ho an'ireo lasibatry ny rivodoza fity fanampanazava vary milanja 10 tonnes, légumes 2 tonnes, menaka 700 litatra miampy lela vola ny fanampiana nentin'ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka ny Maroay izay lasibatry ny rivodoza fity nisany koa ny fanampiana natolotry ny BNDRC sy ireo ministera samihafa ho an'ireo traboina raha ny fampitamba avao dia efa andalana iazo any Mahajanga ny vary 470 tonnes ho zaraina manerana ireo toerana voamafy tamin'ny rivodoza anisan'izany Soalala, Besalampy, Ambatoboiny, Mahajanga voalohany, Mahajanga faharoa, Maroay, Mitsinjo sy ny maro hafa. Tsy haiko izao mena fa vola kely ho an'ny ina moa ho an'ny traboina tena faritako eto ho an'ny traboina izy io vola kely tsy hany kavoky fa hoentina ampisehoana an'izay fiarahamientana aminareo zay vola 20 tapitrisa ariary izy io zany député iazano Ambatoboiny sy Mahajanga ny délégation natariny filohany fanavaozana ny République taorin'izao dia antany Maroay izao tsy mitsambitombo kosa ny takaitra navelan'ny rivodoza fity raha nitary marika ny voaka ny tolakandro teo tafakatra 5 ireo namoniainy teto Antananarivo Ambatoboiny, Soalala ary Anjozorobe 7 ireo naratra ary nisy olona iray tsy hitapopoka lasan'ny rano tao Mamavo commune Ambalakidy district ny Mahajanga faharoa mananika ny 3 kosa ireo distrika tena voakasika ka nitondra takaitra vokatry ny rivodoza izay mitsinjara amin'ny faritra 5 eto Madagasikara toa any Iboeny, Analamanga, Sofia, Vakinakaratra, Antsinanana, Melaky, Betsiboka, Itasy ary Aloatra Mangoro mahery ny 4,9 ireo trabona mitsinjara amin'ireo tokantrano 7,730 sy ray alina 2,703 sy roa alina amin'ireo tsy maintsy niala tamin'ny trano fonenany ka manodidina ny 707 sy ray alina raisina ny tanana ao amin'ny trano lay 770 saingy 107 kosa nakany amin'ny fianakaviana sy roa akaiky azy tsy ny mahaolona ihany fa mampivarahontsana ihany koa ny fampitehana sy ny takaitra ara-potidrafitrasa trano mahery ny 2,000 sy ray alina no voakasika ny tondra-drano 203 sy mba amin'ny ampahana sy mba tanteraka trano fitenarana araiky amin'ny 70 ihany koa nahitana fahasimbana ka 470 raha vatanteraka raha nitarimarika ofisialy
Makasika ny raharam-pirenena kosa indray fa ifanatsavy amina fifidianana no iainan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manoloana izany dia nanamafy ny vondrona Europeana sy ny vondrona Afrikana fa ilaina ny fiverenana anaty lalam-panorenana hoy Rakotony Rinina nantenaina mpikambana ao amin'ny Kafim. Maika ny fifanantonana eo amin'ireo filoha teo aloha, ny filohan'ny fanavaozana ary ny filohan'ny antenimiram-pirenena mialoha ny fikoanandoham-pirenena ampitoviana ny efitra hoy ny fanehoan-kevitra. Narcisse Karazafy, Mathieu Princy. Samy manana ny fomba hitenena ny fitondrana misy amin'izao fotoana ireo tompona andraikitra eto amin'ny firenena ka mampisahavorovoro ny sain'ny vahoaka malagasy zany. Maika araka izany ny fifanantonana eo amin'ireo olobe isorohana ny sahavorovoro mialohan'ny fikoanandoham-pirenena hoy ny mpandinika raharam-pirenena nantenaina Rakotony Rinina. Ny amin'ny andaminana ampirindrana ny raharaha politika eto amin'ny firenena mba hahafahana ihany koa mitsinjo ny ampitso indrindra zany fa ny tokony zorana araka ny tokony izy amin'ny